Falendray merabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity andro anio ity dia manona fahasoavan'ny Tompo aminao. Salama tsara ve tsika anio? Dia mino ihany koa fa handray zavatra ianao androany ka tsy ny tenanao rery no salama fa mifanahinao ihany koa dia ho salama tsara. Azo kely izay namanao akaikinao ho salama tsara ho fanahintsika hoe androany. Amen. Dia maka tenitsika indray mazava be zavatra izay tokony ho zaraiko indray somary maizimaizina fa zavatra hitako sy tsapako dia rehefa eto dia mazava nazara lasa gaga hoe ohatra ny nazava indray izy zany fa dia ny Tompo manazava azy ny tsainao any. Amen. Taontsika maka ny teny tao amin'ny narina ny boatsika azy Efesiana tao Filipiana aloha Filipiana toko faharoa Filipiana toko faharoa dia vaketsika ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Ary ny fahaefatra. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina. Voalohany iraisanareo saina. Miray fitiavana, miray fo, dia miray hevitra. Tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana, fa amin'ny fanetretena dia ka samy hanao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany ihany koa. Eo amban'io izy manazava ny fanetretenan'i Jesosy Kristy ako aminareo izao saina izao izay tamin'i Kristy Jesosy kosa sisa rehetra. Fa piperitsika hatreo aloha ny Filipiana toko faharoa iny. Dia tsy fantatro fa izay ny teneniko hoe somary mikorotana kely ny ao anaty saiko fa ny Tompony hanazava azy avy eo. Raisitsika ihany koa ny Galatiana toko fahadimy. Galatiana toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia toy izao no vakin'izany teny izany aminaran'i Jesosy. Fa efa natsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rirala. Kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo za fahafahana zany fa fanompo amin'ny fitiavana. Ny farany Efesiana toko fahaefatra. Tetesitsika zany Galatiana, Efesiana, Filipiana. Efesiana toko fahaefatra andininy faraka ambin'ny folo. Efesiana toko fahaefatra andininy faraka ambin'ny folo toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, dia sasany ho mpaminany, sasany ho evanjelista, sasany ho mpiandry sy ho mpampianatra. Inona ny anton'izany? Ho fanatanterahana ny olona masina, perfectionnement des saints, ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ministère au sein de l'église, ho amin'ny fampandrosoana
ny tenan'i Kristy, avancement du corps du Christ, mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana, unité de la foi, ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fafenon'i Kristy. Mba tsy ho izaza intsony isika dia ailangilana, dia ampitambolomboleny ny rivotro fampianarana samy hafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny hatateraka ny endriky ny famitahana, fa mba hanaraka amin'ny marina ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Izy no hitombo ny tena rehetra, izay akamana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompony ny isantoniny, araka ny fiasany izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy, ka ampandrosoany tenany, tenan'i Kristy ho afa-tsy iza amin'ny fitiavana. Amen. Ireo teny mavezabesatra vitsivitsy ireo no ifampisarantsika anio, mba hahatonga antsika hivelatra, hivoatra, handroso, hitombo, hifanitsy, hifanamboatra ihany koa izany. Androany isika dia hiresaka mikasika ny ankohonan'i Kristy, ankohonana ara-panahy. Tamin'ny herintsika niresaka hoe safidio ny adinao, safidio ny fedinao. Ny zavatra iny afatra ho an'ny isam-batan'olona. Zany hoe rehefa miadiny adinao ianao dia tsy isy hidirako zany, fa anao zany, fa tsy mampaninina azy isafidiananao anazy io. Fa ity tantara ity kosa dia afatra ho an'ny rehetrarehetra amin'ny agnimbangivangony, amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny Kristy. Dia zao raha lasa anabavy ny zavatra izay tiako zaraina aminareo ao anatin'ny minitra vitsivitsy maromaro izay omeny Tompo atsika ity. Ny struktura na ny rafitra izay misy amin'ny testamenta taloha dia tsy mitovy amin'ny rafitra izay misy atao amin'ny andron'ny fiangonana. Ny rafitry ny testamenta taloha zany manomboka tsy resantsika ny talohan'ny zanak'Israely, fa manomboka eo Mosesy ny resantsika mandra-pahatonga ny vanim-potoana izay nitsanganan'ny fiangonana, zany hoe tian'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia mitovy daholo ny rafitra rehetrarehetra ao. Andriamanitra tsy miresaka amin'ny isam-batan'olona, fa Andriamanitra manendry olona fotsiny izy omeny ny fanahany, dia anisan'izany ohatra Mosesy, dia manendry olona hafa indray izy ao ambanin'ny fahefan'ny Mosesy dia nasiana n'ireo mpisorona be, mpisorona sy ny sisa rehetrarehetra izay nitondra ny zanak'Israely. Dia manaraka fotsiny ny olona rehetrarehetra izay fandehany io zavatra ao io. Fa struktura ny eglizy tsy mitovy an'izay. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny boky Peterany hoe ianareo izy dia natao ho fanjaka mpisorona, ho firenena masina, ho olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Zany hoe ny isam-batan'olona ao anatin'ny eglizy, ny atao hoe eglizy n'Andriamanitra na fiangonan'Andriamanitra, dia tsy ilay dénomination na ilay anarana izay baben'ny fiangonana rehetrarehetra noho ny amin'ny antony ara-panjakana, noho ny amin'ny antony ara-drafitra, dia tsy maintsy nomena anarana amin'ny fiangonana rehetra hoe atsy ihany, zao ny doktrina ihany, zao ny fa tsy izay ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra, ary tsy izay ilay rafitra izay resahana atao anatin'ity resaka ity, fa ilay fiangonan'Andriamanitra dia ny fikambanan'ny olona rehetra izay mandrafitra ny tenan'i Kristy. Azonao ilay izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy ozy izy, raha misy tsy tadidiko intsony ilay izy. Fa alors rehefa avy eo ampatsahevitsika izay zavatra. Fa ny atao hoe fiangonan'Andriamanitra iverenako ilay teny teo, dia ny élément, ny singa rehetrarehetra mandrafitra an'ilay tena an'i Kristy. Zany hoe ao anatin'io tenan'i Kristy io dia misy ny loha, dia misy eo amin'io loha io mbola misy ny maso, mbola misy ny volomaso, mbola misy ny sofina, mbola misy ny vava, dia ireo rehetrarehetra ireo mandrafitra struktura daholo ny tsirairay avy amin'io tena io. Dia isika momba ny tenan'i Kristy
dia raha tao zany hoe isika eto Tsahamanitra ohatra no akibe-tanana, dia misy amin'ilay akibe-tanana misy hoditra, dia misy masonkoditra, dia misy hotanana, dia misy volo-tanana, dia misy zavatra be dia be mandrafitra ao. Dia ilay unité an'io zavatra io, ny firaisan'io zavatra io, mboka miditra tsikelikely amin'ilay nivakina isika ao amin'ny bokin'ny Filipiana 4, dia miresaka izy ny firaisana finoana, ny firaisana ao amin'ny fitiavana, ny firaisana amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia mandrafitra tsikelikely an'io daholo. Dia vao mikorotana izay zavatra izay, vao tsy mandeha amin'izay laoniny izay firaisana izay, dia tsy miasa araka ny tokony ho izy ty akibe ty. Zasina ilay izy. Raha misy maratra ny hoditra eto amin'ity akibe ty, dia misy zavatra tsy vitany. Tsy afaka manao an'ilay izy voafetra ny zavatra izay azony atao. Misy kilema ny asan'ny akibe. Ary rehefa misy kilema ny asan'ny akibe, dia ny vatana ray manontolo no misofra. Fantatrao mahatonga ny Kristy mbola tsy tonga mandrakitiny ankehitriny, mbola misy kilema be dia be ny Eglizy. Misy kilema be dia be ny Eglizy. Ary ny kilema ny Eglizy dia ilay ambarany tenin'Andriamanitra tsy misy fanetretena. Amin'ny fanetretena ozy izy. Filipiana 4:7 teo. Dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Fa ina struktura izay misy ny Eglizy amin'izao fotoana izao, izany zava-dehibe. Mizara fotsiny tsika aloha dia mijery ianao ao anatin'izay zavatra izay, hoe tafiditra ao anatin'izay resaka izay ve za, sa tsy tafiditra ao anatin'izay resaka izay. Izany zava-dehibe. Dia rehefa misy zavatra tsy mety amiko, dia miletika aho. Rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'izay tiako sy izay zavatra mahafinaritra, rehefa misy zavatra mandona, rehefa misy zavatra ohatran'izao sy ohatran'izao, dia lasa miemotra ao anatin'ilay izy, lasa tsy te hifandray intsony aho. Dia lasa misy kilema ny tenan'i Kristy. Iverenantsika izay rehefa avy eo. Fa velariko ihany aloha hiditra lalindalina kely kokoa, ampatonganao, anazavanao, ifandehan'ilay izy tsikelikely. Ozy izy la Efesiana 4:9-10 izay efa kitsika teo. Andriamanitra ozy izy dia nanome ny sasany. Mbola iverintsika zany, verina kely tsika amin'ilay resaka struktura dia rafitra teo. Tany amin'ny testamenta taloha dia nasian'Andriamanitra Mosesy. Dia Mosesy tsy azo kitihana. Tsy azo kitihana io fa na manao défaut ary io, dia Andriamanitra ihany manitsy azy. Elisa tsy azo kitihana fa raha manao défaut io, dia Andriamanitra manitsy azy. Elia tsy azo atao ninninina fa raha manao défaut io, dia Andriamanitra manitsy azy. Misy tantara be dia be ao anatin'ny Baiboly ao izay mampisalasala sy mampandeha ny tena hoe ahoana ary izany toetra ny reto olona reto izany. Fa maninona ary Davida ny manao zavatra ohatr' izany, fa Davida tsy azo kitihana fa Andriamanitra manitsy azy. Davida nafantatra tsara mihitsy fa i Saoly dia olona natsoan'Andriamanitra, ka na dia mitady hamono azy ary i Saoly dia tsy azo nokitihana izy. Ozy izy abisainy resaka tamin'i Davida, indro efa tolotry Jehovah ampelatananao, fahavalonao. Vonohy amin'izay izy dia anao fanjakanao izy Davida, sanatria amiko nikasika izay nosorany Jehovah. Izay ilay struktura. Struktura fotsiny manaraka fotsiny Israely. Manaraka izay ataon'ny mpitarika fotsiny, manaraka izay baiko fotsiny. Mila manao an'izao nareo dia manaraka an'izay. Manao ampafolo-karenareo dia manaraka an'izay. Jerenao fa be dia be mihitsy ary ny akamaroan'ny fiangonana ankehitriny, miala tsiny tonga dia ataoko mazava ny fiangonana zandriny, dia nijanona amin'ny struktura ny testamenta taloha. Dia misy olona anankiray ao anatin'io fiangonana io, tsy misy fahefana mifehy azy, fa izay teneniny rehetra dia ohatran'Andriamanitra miteny. Dia izay manohatra n'izay teneniny rehetra dia manohatra n'Andriamanitra, dia mahazo fanozonana. Izay ny testamenta taloha. Fa ny testamenta vaovao dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay nomeny eto. Isika rehetra dia momba ny tenan'i Kristy avokoa. Ary mba patonga ny momba ny tenan'i Kristy io handroso tsara,
ampatonga anao handroso tsara, ampatonga anao hivelatra tsara, ampatonga anao ho tonga lela lehibe sy vehivavy lehibe, ampatonga anao ho tanteraka, ho parfait. Zay le teny teo ho fanatanterahana ny olona masina. Tsangano ny tanàna zay olona masina. Foly ihany ny olona masina. Tsy miandro ho fatingiva olona masina. Ny olona masina dia zah. Mba masahiny teny azany zah. Na dia vao tezitra renao vao eo. Na dia vao teny zavatra tsy tena araka ny tokony izy tsy evangelika loatra ary ny ianao teo. Ny atao hoe olona masina dia olona nateraka indray ao amin'ny Kristy. Fa ny olona masina dia mila fanatanterahana, mila perfectionnement. Ary ny asany lay momba ny teny, ny asan'ilay ambara ny tenin'Andriamanitra, apôstôly, mpaminany, evangelista, mpitandriny, mpampianatra. Ny asan'ireo rehetrarehetra ireo dia ho fanatanterahana ny olona masina. Hitondra azy amin'ny perfectionnement. Tejereo amin'izay le tantara, ny tantara zanak'Israely dia zao, misy olona mitarika anankiray, misy olona mitarika ambanin'ilay anankiray, mpisorona be anankiray hafa. Eo ambanin'ilay mpisorona be misy mpisorona be dia be. Atonina tsikelikely. Nareo any nalainy structure na ny fiangonana zokiny ary misy azany, ny solon'ny Mosesy sisa re. Tsy Mosesy moa zany fa mpisorona be. Io anankiray tokana iny ny kopien'ny fiangonana mialatsiny iteny anarana ny fiangonana katolika dia nomena anarana hoe pape. Dia ny eveka sy ny sisa rehetrarehetra ny ao ambany rehetrarehetra ireo avany amin'izany structure zany. Satria raha ohatra hoe ny apôstôly no nikopieny, dia ny apôstôly ange tsy figure d'autorité, tsy tompotompoina ireo fa ireo mpanompo ireo. Fa tsy izay le sary izay navoaka. Ny mpitarika tsy mpanompo intsony ankehitriny fa mitovy amin'ny anarana eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany. Ny atao hoe ministre raha ny tokony izy dia mpanompo. Fa taiza ianao no nahita ministre hanompo anao zany? Tsy possible zany. Dia tahak'izay mihitsy ny sary sy ny structure ny testamenta taloha sy ny fiangonana ankehitriny. Raha misy fiangonana tahak'izay ny structure dia tsy fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Fa fiangonana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia misy structure nampanonpon'Andriamanitra izay mitady ny perfectionnement de l'Église. Izay manolotra ny tena ny hanompo ny fiangonana. Satria izay ilay sary izay nomen'ilay zanak'Andriamanitra, fa izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ara dia tsy nataonao zavatra ho fikirina mafy izany. Fa nifoana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy natongava no nanam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita ho nanatare olona izy dia nanaiky hatramin'ny fahafatezana, dia ilay fahafatezana teo amin'ny hazo fijaliana. Toy an'ilay Filipianina 2:2 ho resako taminao teo zany. Inona ny antony nahafatesany teo ambony hazo fijaliana? Anangana an'ilay ankohonany. Anangana an'ilay tokantranony. Io ankohonany io no afindrany ho any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao ratrizay. Amen. Manomboka misy kely azonao ny mandrositsika ary. Dia ozy aho hoe le structure amin'izay raha lasiana bavy, ny tenany Kristy manomboka amin'ny Kristy tenany. Azonao ve zany ohatran'ny jeu de mots zany? Ny tenany Kristy manomboka amin'ny Kristy tenany. Manomboka aminy dia mpanetry tena. Azonao zany? Jesosy lay arahanao. Jesosy lay lazainao fa tompo. Jesosy lay lazainao fa mpamonjy. Jesosy lay atsoinao rehefa mivavaka. Jesosy lay lazainao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany mivavaka izany dia maninona? Jesosy mpanetry tena. Mpanetry tena ahafahany manangana ny ankohonany. Tamin'ny zanak'Israely tsisy an'izany. Tsisy an'izany fieverana ny hafa zany ao. Tsisy an'izany ao. Ny zavatra ny structure nisy tao amin'ny zanak'Israely dia samy manao izay hatafavoahany. Io ny didy folo dia samy manao izay hatafavoahany. Samy manaraka arak'izay voalazany ao.
ireo ny lalàna 380 misy lalàna 580 ao milaza hoe aza makatsy, aza makaroa, aza tao daholo ty, aza tao ry, raha misy ohatran'izao dia tandreminy ohatran'izao, ary misy lalàna 770 ao milaza hoe izao kosa ny ataovy, dia izao ny tanteraka io dia ho tahiny ianao. Rehefa voatahy ianao mba mahazo manipinipy kely tsindraindray eny amin'ny namanao eny ianao. Azadino ny kamboty, avelao ny voly, zany ny lalàna ny Israely zany rehefa mamboly dia rofina ohatran'izao dia tsitsiponina zay latsaka. Fa raha ohatra ka maky ianao zany mijinja vary ianao ka misy latsaka le saloim-bary dia fanahininao alatsaka ary iny ho an'ny vahiny. Zany rehefa voatany firenena, ny vahiny indray lasa mitsipona. Fa rehefa firenena ny ao ambany ozona dia ny tompon-tany no mitsipona, dia ny vahiny no maka ny vetiny. Azonao ny tiana ambara hoe ohatry ny ahoany Madagasikara. Zay mifandehana io. Fa ny Israely tena zany mihitsy, nareo dia ho tahina, nareo dia ahomby, avelao isy latsaka ho an'ny vahiny eo amin'ny firenenao mba hanjara n'ireny zavatra ireny. Zay struktura ny testamenta. Fa struktura ny testamenta vaovao dia olona fikambanan'olona manitry tena. Tsy mitady zavatra hafa fa fatsy ny ampivelatra an'ilay tenany Kristy. Asalama an'ilay tenany Kristy. Asalama ny fiangonan'Andriamanitra. Be dia be raha lasena bavy ny olona ankehitriny tsy te hifandray intsony amin'ny samolombelona noho ny amin'ny zavatra maro isan-karazany izay hita ao anatin'ny fiarahamonina kristiana, ao anatin'ny fiangonana. Any anaty fiangonana nge misy mangalabady. Za tena efa nisy nitoroka an'izany mihitsy. Izay pastera mantsy ny fitorohan'ny olona izay alahelo-pony any. Hoe mivadiko pastera lasa n'ilay dekônina namako. Samy dekôninao izy 4 fa lasa n'ilay anankiray ny vadiny gara. Lasa ny fitiavana. Dia inona zavatra mitranga maloto ny fon'ny olona. Miara-vavaka ao ihany inge. Miara-mihinana n'ilay mofo iny, samy endry be mihinana ny. Nefa ny atao naty ato tena hoe lasa lahy vadiko. Tsy lasa ny vazaha fa lasa ny latsy ohatr'izao. Zany ny loto-po. Dia inona ny zavatra ataon'ny olona sisa ankehitriny, samy manao izay avonjy fanany testamenta taloha. Tsy te hitady fampandrosoana ny hafa. Tsy te hiaino ny fampandrosoana ny hafa. Nefa tsy izany ny tenin'Andriamanitra, vao mitady ho an'ny tenanao ianao dia misy konsekansa anankiroa zay. Konsekansa anankiroa, misy vokatra anankiroa. Ny voalohany indrindra dia tsy manaraka sitrapon'Andriamanitra ianao, tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ny dikan'izay. Ary faharoa manarakaraka izay, mandeha irery ianao ny dikan'izay, célibataire ianao ny dikan'izay. Célibataire ao anatin'ny tontolo ara-panahy, izany ny tiany olona. Ary izay namakitsika le Galatiana 5 teo, nantsoina ao amin'ny fahafahana ianareo. Ny dika liberté ao amin'ny Jesosy Kristy, ny dika fahafahana ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy hoe anao izay tiako atao aho, tsy hoe anao izay mahafinaritra ahy, tsy hoe anao izay mety amiko aho manomboka androany. Fa ny dika ny liberté ao amin'ny Kristy. Olona afaka dia manolotra ny tena koa hiditra ao amin'ny tenan'i Kristy. Raha vao miala amin'ny tenan'i Kristy hoy Jesosy miresaka, raha misy sampanozy izy tsy miray amiko, maty izy. Nataky ny ahoana tanjam-panahin'ny olona au départ. Raha tahaky ny ahoana fanirahan'Andriamanitra sy ministera sy ny sisa rehetrarehetra. Raha vao tsy mifamatotra amin'olona hafa izy. Zany ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasiana bavy. Tsy hoe ataoko izay atongavako any an-danitra, tsy evanjila zany. Tsy filazantsara, tsy mahita an'izany ianao ao anatin'io tantara io. Fa ny filazantsara voavonjy dia mitantana ny hafa ihany koa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fahataterana ny mahatonga ny olona tsy mety tonga ao anatin'izany zavatra izany fa manao bokla sy manao sikla fotsiny ilay fiarahana amin'ny tompo. Tsy mety mandroso intsony, tsy mety mifindra intsony ny vitesy, tapitra. Nasianao soratra ary amin'ilay vitesy hoe 6, soratra fotsiny soratanao eo midona ilay izy rehefa findra. Satria tsy miexista ilay vitesy. Tsy mety mandroso intsony amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra satria maninona mitady
mitady izay hampandroso ny tenako fotsiny aho. Mitady ahoana ny hatsaratsara ny fiarahako amin'ny Kristy. Ahoana, le izy tsy ratsy any tena tsara le izy. Fa mila tafiditra ao anatin'ilay kajy, mila tafiditra ao anatin'ilay fanompoana sy ny fiarahana amin'ny Kristy. Za tsy maintsy manetry ny tenako mba ahafahako manompo anao. Tsy mitady izay aso ny tenako irery ihany aho. Marina fa ianao dia olona hafahafa be indraindray. Marina fa ny fomba fiteninao hafahafa be indraindray. Marina fa ny fisainanao misy tsy azoazoko indraindray. Fa rehefa misy tsy azoazoko dia lasa miresaka aminao. Fa tsy mety ao anatin'ny tontolona fanompoana. Raha vao mandeha irery ozy dia tsy mety. Fa keo tsara io Efesianina 4:1-10 io. Fa io dia miresaka ny fifanompoana isan'ny taonany izay ilay farany indrindra eo amin'ny 2:9. Jesosy Kristy ny lohan'ny tena. Izy no tombon'ny tena. Izany hoe tsy mitombo ny tena raha vao tsy akambana sy ampiraisina tsara noho ny fifanompoana isan-taonany araka ny fiasan'izay rehetra momba azy amin'izay mety ho anjara asany avy ka hampandrosoany ny tenany amin'ny fitiavana. Ao anatin'ilay firaisana, ao anatin'ilay fikambanana, dia izay ny hampandrosoana ary izay ny hampatonga androso. Tsy niny amin'izao. Aza ampidirina ankohonany, aza ampidirina ankohonany ny taiza azy, aza ampidirina ankohonany ny karakara azy, aza ampidirina ankohonany ny hanome sakafo azy, aza ampidirina ankohonany ny anasazy azy rehefa misy tsy mety ataony rehefa lehibebe eo izy, aza ampidirina ankohonany izy hanome fitiavana azy, atsapany fa important izy, misy valeur izy. Zany anisan'ny zavatra izay mampitombo, tsy dia mahazatra antsika malagasy ny milaza an'izany amin'ny ankohonantsika. Enao tena misy valeur amin'ny dadasininy, sahirana be dadasininy mieritreritra an'izany, ahoana ny tenenako amin'ity zaza ity an'izany teny izany. Dia mbola kely izy dia mizara miteny zavatra tsara aminy. Fa tsy hainao no miteny an'io raha iandry an'io 13 taona ianao vao hiteny an'izany. Ianao nge tena misy valeur. Ianao nge tena hafa mihitsy ianao. Tsy hainao zany ahoana reny fomba iresa. Ao teneniko, ao teneniko. Izy mivady io zany. Fa nilaka fotsiny. Dia eo ilay renim-pianakaviana vao mana, ianao ny raim-pianakaviana. Hatramin'izay tsy isy an'izany. Fa rehefa tonga eo amin'ilay tsy hay dia ianao ny raim-pianakaviana. Mila an'izany io ankonana io. Mila fifampitantanana io. Dia takan'izay ihany koa za sy ianao. Tsy afaka novelona irery isika. Tsy afaka hoe misy tsy mety aty amiko. Ho za tamin'ny tantara ny testamenta taloha tsy azonao tenenina izany tsy mety any amin'ny Mosesy. I Miriama tena hanabavy Mosesy. Fa tsy azo tenenina izany izy. Miriama mpamina ny vavy. Fa tena ratsorina ny fitenenana dia ny tenenin'Andriamanitra mihitsy tsy mampamina ny vavy anao io. Aza be vinana mihitsy. Fa Mosesy dia ana. Ary rehefa misy zavatra resako aminy dia za rery no miteny azy. Raha manambady kosity izy nefa za manafatra azy hoe aza manambady izay rehetra misy hita. Raha vao mbola misy hita ny anarany, aza manambady. Fa vao vita ilay tantara dia lasa izy nitady vady kosita. Fa Andriamanitra rery ihany mahazo miteny. Ozy izy Miriama fa maninona ianao no manao an'izany? Maninona Andriamanitra mampiteny anao aza manao an'izany dia ianao indray ny voalohany nanao an'izany. Ianao no tokony modely ho an'ny olona. Ary ny olona tsy mahazo manao an'izany hoe nareo ary nakako. Zay ve ny teneninareo hoe aza maka? Fa ty amin'ny testamenta vaovao raha lasa anabavy tsy azo atao an'izany. Petera no nahitsy ny Paoly sy no tenenin'ny Paoly satria maninona ankohonan'ny Paoly Petera. Zokiny izy dia nyresahany. Ary tsy nyresahany tamin'ny fomba milamina. Grave be ilay situation. Tena nanary ny masombahoaka mihitsy ilay lehilahy lehibe an'Andriamanitra. Ilay lazaina ao anatina farangososina hoe chef de l'église. Zamantsy ny ametrahan'ny olona hoe chef de l'église. Fa tena ilay chef de l'église nitsanganan'ny Paoly dia niteneniny fa maninona za aza atao an'izany. Fa maninona. Aloha asiana arofanina ihany ty tantara ty. So misy mahazo micro eto dia hoe paster. Tovo ny resahako. Fa tena ny resahan'ny Paoly. Iresahako aminao fotsiny ilay fifandraisana ao anatin'ilay izy. Tsy lasy Paoly nanangana sekta vaovao.
hoe le peterana reheotra mampime, le peterana reheotra mampime. Fa rehefa ny identifieny Paoly ny ankohonany, azonao le izy fantatrao ny ankohonanao. Misy ankohonana be dia be tao amin'ity tena ity. Ohatra tsotra zao ny resako aminao, ny tongotra sy ny lamosina tsy mifandray mihitsy, tsy ankohonana. Ny tongotra tonga any tsy ataoko faso raha hitarara eto. Fa reo tsy mifandray mihitsiny. Raha mangididy ny lamosina, tsy possible mihitsy hoe ny tongotrao no ampiasainao andeha hivadika any amin'ny tsy maimaka any, dia tady olona mpanotra ianao rehefa avy eo. Le lamosina tsy voaotra, le tongotra folaka, satria maninona ny tsy tokony ny dirana izy niditra. Azonao ve ny afatra miafina ao ambadika izany zavatra zany? Misy karazana olona mivavaka any amin'ny tsy tokony hivavahany, kitihany amin'izay zavatra materin'ny olona avy eo, ataon'ny olona voahosom-potaka izy any amin'izay misy azy any, satria tsy ankohonana. Fa ny ankohonana, rehefa misy zavatra mitranga ao, rehefa misy zavatra tsy mety ao, dia misy fifanompony ny isantoniny ao, dia afaka mifandray ireo, dia afaka mifanitsy ireo, dia afaka mifampahery ireo ny alalanao, ny ankohonanao ara-panahy. Rehefa miteny izy dia mahazo famelombelomana ny fonao sy ny fanahinao. Fa raha ohatra misy olona ray miteny, tsy hainao mihitsy hoe nanina, tsy hitako mihitsy hoe inona ny tia laza, tsy azoko mihitsy hoe inona ny tia nitenenina, tsy nampaninina mihitsy ilay zavatra niteneniny teo. Tsy mipasy izay ny ondy aminareo, tsy miampita le izy. Raha ao anatin'ny fanambadiana ihany koa, ao anatina tovolahy sy tovovavy anankiroa miaraka, tsy azo forsena fotsiny hoe ry le anankiray zany te ampime, le lehilahy amin'ny ankapobeny te ampime, dia le vehivavy efa ela ny andrasana loatra, dia forsena me fotsiny na dia tsy te hime. Efa izy hoe tsy mipasy le ampasy le onde, mety le izy. Fa mahita olana ianao rehefa avy eo, satria manina misy zavatra tsy mifamaly. Zasy ianao mila identifier. Tamin'ny herin'izy isika nyresaka fantaro ny adinao, safidio ny adinao. Tsika ihany koa eto miresaka manomboka miditra lalindalitsika, satria efa madiva marina, fantaro ny ankohonanao. Fa ianao dia tsy natao andeha hivavaka fotsiny, ianao dia tsy natao hamoky tena fotsiny. Misy zavatra vita ny famokisantena, misy zavatra vita ny famokisantena. Fa ny fiainantsika isan'andro nge tsy mihinan-kanina ny atao raharaha. Tsy voavoaka ny trano dia mihinan-kanina, tonga ny amin'ny sivy dia mihinan-kanina, amin'ny folo mihinan-kanina, tsy te halala fa tsy mihinan-kanina. Mba eritrereto ohatr'izay ny fiainanao, tsisy relation humaine, tsisy fifandraisana na amin'izy na amin'izy, fa mihinan-kanina fotsiny ny ataonao raharaha. Feno ve ny maha-olombelona anao? Tsy feno ny maha-olombelona anao. Fa ny maha-olombelona anao dia misy miasa ao anatiny. Rehefa tsy miasa ianao, misy mianatra ao anatiny. Rehefa sady tsy miasa ianao tsy mianatra, dia inona amin'izay ilay zavatra mitranga? Mirenireny fotsiny atao raharaha. Manao baolina, milokaloka, manao karatra, manao beloty, rami, domy, sy ny sisa rehetrarehetra. Dia jereo tsara ny toe-po sy ny toe-panana ireny karazana olona ireny rehefa tsy voataiza ao anatin'ny fiarahamonina. Tonga dia fantatro tsara ny fomba filaza azy, raha tsy taiza ozy izy ny filaza azy. Satria maninona tsy tafiditra ao anatina communauté. Be dia be ny olona tena zanak'Andriamanitra, fa rehefa tsy manana fifandraisana ianao amin'ny olona, rehefa tsy manana ankohonana ianao hifandraisanao, osika hoe hanomezanao soa, dia andraisanao soa ihany koa, dia tsy mivelatra ilay maha-olon'ny Kristy ianao, tsy mahasoa ny hafa ianao. Ozy izy ilay teny novakitsika teo hoe ny élément rehetra nomen'Andriamanitra ny apôstôly ho atsidiko kely ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny minitra fohy, io resaka ministera io. Nomen'Andriamanitra ny apôstôly. Amin'izao fotoana iainantsika izao, efa tapitra ny andron'ny apôstôly. Azavaiko ny antony. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny apôstôly eo ambony fanorenan'ny apôstôly ozy izy no misy ny zavatra rehetrarehetra. Dia ny hafa mandrafitra kosa eo amboniny. Korinthiana 1:7 resahan'i Paoly an'izay. Zay ozy izy, Jesosy ny fanorenana, dia ny fampianarana ihany koa ny manao an'iny fanorenana iny, dia ny hafa mandrafitra eo amboniny.
Zany hoe ny fototra dia ny fampianaran'ny apôstôly. Ozy izy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany hoe misy apôstôly 12 ozy izy dia tsy fa ny apôstôly ny zanak'ondry. Ary 17 dia ny apôstôlin'i Jesosy Kristy, ny apôstôlin'ny Jentilisy, dia tsy izy fa Paoly. Reo ny apôstôly 13 apôtra, 12 ho an'ny Israely, isapoko, ray ho an'ny Jentilisy. Reo ny nametraka ny fondation, ty baiboly vakintsika ity, ato daholo ny fondation. Manomboka asan'ny apôstôly mandro atonga ny Apokalipsy, izay rehetra ambaran'ny olona tia oriny dia inspiré amin'ireo daholo, mitohy amin'ireo. Io ny fototra dia za zao rehefa mitory dia mitsangana ny rindrina dia azonareo identifiena ao anatin'ny baiboly, ao anatin'ny epistily, ao anatin'ny asan'ny apôstôly, zavatra rehetra izay toriko. Tsy maintsy hitanareo, tsy maintsy voamarina ao. Fa rehefa tsy voamarina ao dia tsy eo ambony laina rafitry ny apôstôly azy zay ny nanorina. Fa mitady anao trano vaovao na tranony jiosy ny dia davoko atsangana mitoy. Nefa tsy izay ny eglizan'i Kristy. Fa ny eglizan'i Kristy miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Dia efa vita ny endry zareo, efa tapitra ny asany, dia tsisy intsony apôstôly vaovao ilaina, tsy ilaina intsony le asa fampony, satria manino efa vita ny anjarany nanao ny fototra. Fa mbola ilaina ny asa fanompon'ny mpaminany, mbola ilaina ny asa fanompon'ny evangelista, mbola ilaina ny asa fanompon'ny mpitandrina, mbola ilaina ny asa fanompon'ny mpampianatra. Alehibe an'ilay eglizin'i Kristy, hitondra azy ho amin'ny fataterana, hitondra azy ho amin'ny firaisan'ny finoana. Ary reo rehetrarehetra dia samy miaro an'izay firaisan'ny finoana izay daholo. Tsy azo ozongozona io, tsy azo potehana io. Fa raha misy mitady vily dia avy ny hafa manitsy amin'izay. Misy diso zany Zay lasa i Paul miresaka hoe raha izahay mitory zavatra hafa izay tsy nitorianay taminareo. Zany hoe raha misy fotoana izahay mitady vily, ty le fampianarana fototra mipetraka, fampianaran'ny apôstôly, fampianaran'i Jesosy Kristy. Raha vao mitady vily izahay, aoko voaozonao izy Paul. Sany mihitsy nilazany izany zavatra. Dia ireo rehetrarehetra ireo nomena daholo atsika eglizy. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra nomena ifampitatana, ifanangana. Vao misy olona tsy entouré mpanompon'Andriamanitra, vao misy olona te handeha irery, leo mbo nanana tany ambadika tany, dia tsy te herika zava-boribory intsony. Efa voatany, voambaka tany, voatantara ny anay hatramin'izao na amidy. Ny anay nianina ny takiny ianina, ny anay ohatran'izao. Ianao ny amin'ny ankonana tsy tokony alehanao. Aizany tsy biloka ny tongotra ao, nasainy lamosina iotra azy ianao. Nefa ianao tongotra. Ary tsy vita ny tongotra fa faladia. Atao ahoana manotra lamosina amin'ny alalan'ny faladia. Na dia hisy mirakla tahaka ninona ary, dia fay le tongotra. Dia hozy za tsy hanao tongotra intsony. Za tsy hipetraka eo amin'ny toeran'io intsony. Fantaro aho izany tokony isy ianao. Dia mifampitatana, miarah mandroso, miarah mitombo. Dia hiditsika ao anatin'ilay fanetretena. Rehefa tsy manetry tena isika, dia ny fahalemen'ny hafa foana no ingaiko. Fa fahalemeko tsy resahako mihitsy. Fa ny olona koa nge miaritra ahako e. Miaritra ny fahalemeko e. Miaritra ny toetrako e. Miaritra ny karakterako e. Dia za mila mihety ao anatrehan'izay zavatra izay, za koa vonona ifampitantana aminareo. Za koa vonona ifampitondra aminareo. Nareo manana ny toetra nareo, nareo manana ny mahizy anareo. Fa ekeko nareo amin'izay mahizy anareo. Ekeko nareo. Dia tataniko ianareo. Dia misy midongo fa ampahereziko foana. Dia lasa kely izy dia miverina indray. Dia raisiko ampitiavana sy ampitsikitsikiny. Satria za mihetry hanompo azy. Dia nareo mila mihetry hanompo ahy. Azonao ilay izy, fampitondra fahalemeny hafa, fampitondra. Dia rehefa misy zavatra tsy mety dia mifanitsy. Hozy izahay miresaka hoe raha vao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny eglizy ity esprit anankiray ity hoe rehefa misy zavatra tsy mety dia mifanitsy. Fa raha mbola hoe raha vao misy zavatra tsy mety dia mifampifosa. Ianona nanao azy. Nefa kely tory teny paster efa mazava tsara tamin'iny e. Hoe anona hono ny tokony ho atao ny anazy raha izay teneninao anazy. Hoe raha vavy mazava tsara ny tory teny paster tamin'iny. Fa ohatr'izao ny fandehany, dia ohatr'izao ny tsy mety.
ilay tonony mila mifanompo. Dia ilay rahavavy rehefa maheno an'izay dia mihety ihany koa miaina. Fa tsy hoe ny nareo koa nge mba misy ohatran'izao hoe. Nareo ary tamin'ny fotoana ohatran'izao. Misy maha-olombelona be dia be mifandona ao anatin'ilay izy. Manao ana moa raha io tenantsika io fanometsiny foana. Hoe taizonareo tanana tamin'izay nangididy. Izao nareo maivo hoe tsofy atsofy. Zay tsy anao, tsofy rery ao. Ao no nitsofa ny tanana ny tenany. Fa ny molotra ny tsy maintsy manetry tena mitsoka ny tanana. Fa tsy mahazo manao vava. Hoe izay ny tompony. Dia ny tanana tsy maintsy manetry tena na manao fahadisoana ary. Efa hita zao fa roa mamay, efa impiry may mbola tohizana ihany. Fa tsy maintsy manafosafona. Azonao ilay izy. Izay ny ankohonan'i Kristy mifampitondra. Dia mifampitantana mandra-pahatonga azy amin'ny firaisan'ny finoana. Dia samy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe daholo ny tsirairay avy. Samy mitombo ny tsirairay avy. Dia rehefa tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ny tsirairay avy, dia vonona ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dia vonona hiditra amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Fa raha ny tongotra ankizy kely, ny loha ngeda be ohatra ny lohan'olon-dehibe, tsy mbola vonona hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra zany. Mbola tsy vonona ndova amin'ny fiainana mandrakizay zany. Fa mbola tokony hiandroso foana. Nefa fifandrosoana tsy maintsy misy fifampitantana. Tsy maintsy misy fanetretena. Za mihetsy miaino anareo. Rehefa misy hitanao fa maninona moa? Mandratra anao ny zavatra ny teneniko. Rehefa misy zavatra hitanao fa mampalahelo anao ny zavatra teneniko. Dia tsy anao mihitsy hoe ahoana? Efa eno aloha zay. Dia zay tsisy iraraiko an'io. Eno aloha zay fa dia hoentiny eo amin'ny tompo. Fampivavaka tsika. Misy toetra tsy manetry tena be dia be any anatin'ny fotsika any. Izay tsy maintsy ampiatrena eo ambany azo fijaliana Jesosy Kristy. Afahako sasenao mifampandroso. Afahako sasenao mifampitombo. Izany zavatra izany tsy mety amintsika olombelona izany. Hoe misy zavatra mampalahelo aho. Ary iny mbola zavatra anankiray fa misy zavatra mahafaly aho. Mbola zavatra hafa ihany koa iny. Fa na ny mampalahelo na ny mahafaly. Mifampitatana ny isan'ny tonony ao amin'ny Kristy. Mifanasoa. Manomboka mifandray amin'izay fa oza hoe misy olona mandeha am-piangonana fa mbola ny tena ny antondihany ao. Izy tsy te halalan'izan'izy zany. Maka plasy izy any amin'izay sisitsisy ny tsisy hifanelin-gelena ny zazy elin-gelena tadin'ny tompony alehako aty a. Ary ny endro pastera tokony mba ferina ihany le lazao ny eo akaikinao fa tsy izany lazao ny eo akaikinao zany ny alehanay aty. Vavaka ny alehanay aty fa tsy lazao ny eo akaikinao. Mba tao viray na roa fa raha betsany indrindra fa tsy akizay miteny lazao ny eo akaikinao, lazao ny eo akaikinao. Nefa ny tena fahamarinana ao am-po. Za tsy te hifandray amin'io akaikiko zany. Tady an' Jesosy ny alehako aty. Tsy androso ianao. Tsy tonga amin'ny fataterahana ianao. Rehefa zay ny ataonao. Rehefa milamina be daholo ny ao anatin'ny ankohonanao ao. Ao nge ilaina mihitsy ny reny pilapila vaniny reny. So verinao fa tsy ilainy reny. Ilainy reny. Reny izana toetra ny toe-potsika ny anatsika any hoe manakory aby izy ao. Fa rehefa eto amenina sy aleloia nga misy zavatra hafa zany eto. Zay miainga eto amenina aleloia. Tsikitsiky, ravoravo. Fa avelan'Andriamanitra mihitsy misy zavatra mahana fotoana iny an-dalana. Dia tahak'izay ihany koa ato anatin'ny ankohonan'i Kristy. Avelan'Andriamanitra isy karazana olona. Samy hafa fisainana, samy hafa fiteny. Misy zaza ra-panahy eo. Midongy isaky ny mihetsika. Dia misy olon-dehibe ihany koa ao. Dia manampy ny ray aman-dreniny foana. Ny tena tiany ray aman-dreny reny, ny tena tiany ray aman-dreny reny, dia manampy. Tonga fa na dia isaky mihetsika tsy haitso moa fa mifangaro ao filana 19 sy ny fanampiana. Ina nanampiana tatasineny. Fa ireny mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra koa sy ianona. Ianona tena ohatrao, ianona tena ohatrao. Fa ny élément rehetrarehetra ao anatin'ny ankohonan'i Kristy dia tokony ho élément mifandray daholo.
afaka tsisy hitady zay hampandroso ny tenany. Zay le vakitsenitsika teo a. Afaka samy tsisy hitady zay hampandroso ny tenany. De anontany hoe ny tenanao iza ny hampandrosoko za ty. De aza valiana hoe ko ny tenako ary tsy voarosoko koa izy na eritreretako ny hafa. Raha ara-pastera tsy hitako zay hanaovana ny tenako. Fa anisany tsy mampandroso atsika tsy mampandroso ny hafa. Averiko, anisany tsy mampandroso atsika, za tsy mampandroso ny hafa. Miova ny toetsaitsika rehefa responsable ny hafa isika. Tsy mitovy ny olona célibataire sy ny olona rehefa manambady amanjanaka. Ny olona rehefa manambady amanjanaka mitandrina ny zavatra rehetrarehetra, na ny fiteny, na ny zavatra rehetrarehetra atao. Rehefa ianao rery ny ao an-tranao na mandrezatra be ary ianao tsy mila manao azafady. Zay ataonao rery ao an-tranao izy ny raharaha zay ataonao ao fa ianao sy ny fiainanao ny ao. Fa rehefa ianao miara-monina amin'ny olona ao anatin'ny tokantrano, tsy maintsy ny 100 ny rezatra ihany ny azo avoaka, ny ambiny tazomina ny anany. Rehefa manoka tsy maintsy atao mora. Tsy hoe manoka mafy be satria manino mieritreritra n'ilay hafa ianao. Mieritreritra ny zanakao ianao. Mieritreritra ianao tsy azo ahitsy amin'izay tsony eo manaraka raha vao henona zay ko dadary manaoko. Manino zay ny teneninao ohatr'izany. Rehefa mipetra-drery ianao zay akanjo anaovanao na t-shirt efa misy lavaka 4 ary. Zay tsofoan'ilay loha fotsiny tsy maninona. Na ray na roa na 7 tsy haitsony. Fo maraina zay vao hoe ny lavaka tsy izy loka nentitra. Fa rehefa miara-monina ianao tsy azonao atao an'izay. Zay natao hoe fanetretena mietra ianao amin'ilay situation le olo-kafa. Vao miditra ankohonana ray ianao mietra ianao. Raha ohatra ary misy zaza izay atsangana dia tsy maintsy mietra izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay fomba fiodiana io ankohonana io. Fa tsy fomba fanao ny tany ivelany tany no entiny ao tsy maintsy ahitsy hoe zao ny anao, zao ny atao atao amin'ity ankohonana ity. Dia arahana arak'izay. Dia tahak'izay ihany koa zasy ianao. Ny atao hoe fanetretena dia ny fitondrana ny hafa. Ny fanekena ny hafa. Ny fifandraisana amin'ny hafa. Vao tsy mandray ny hafa ianao dia tsy mietra ianao. Vao tsy mietra ianao dia tsy mitombo ianao. Zany ingeny Jaona 7:7 faraka amin'ny 30 za tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo. Atao tsy enjery ery le izy. Isaka ny zavatra mitranga, za Jesosy tsy maintsy miena, ianao tsy maintsy mitombo. Hay, raisoary leo akaikinao. Mieno azy. Fandraisana, nga voatery zany, alao mba atsika asianao. Hatramin'ny farany atsika asianao Jesosy. Fa ny fiarahana amin'ny Kristy dia ozy izy Jesosy ny resaka tamin'ny Petera fitiavanao, mihoatra fitiavany reto. Fa andretsondry keliko reto. Fitiavanao mihoatra no fitiavany reto, aza tiany deklarena fa retsondry keliko iretsy, andraso reo, fahano reo, mehano reo, atovy an'izao reo, atovy an'izao reo. Ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasena bavy, sasenao miaraka mandroso. Ny fitetiavako sy hampandroso anao. Ny fitetiavako sy hafaly anao. Tsy hafaly ny nofinao, fa hafaly ny fanahinao. Raha misy zavatra tsy mety ataonao, dia miala tsiny fa tsy jery maso fotsiny an'izany. Tena atao hoe fitiavana. Fa raha ianao mijery maso fotsiny ny fahadisoana izay ataon'ilay olona izay lazainao, fa raha vavinao ao amin'ny Kristy, anadahanao ao amin'ny Kristy, ilay olona mifandray aminao. Olona mifandray, aloha hitsy fanao le resaka tsy hoe ray ary dia ny ray ary dia avy le ray hitako fa mivilana. Nefa olona tsy niresahanao indre mandeha akory le olona. Dia mahazo teny gasy avany dia zany ireny teneninay pastera narako le niteneninao nahita loza mihitsy. Takizay tsy nanao ihany. Fa le fifandraisana melony zavatra rehetra. Zavaka fampiresaka amin'ny pasteur Manatsony zavatra tsy mety izay ataony. Amenina rahalahy. Izy afaka miteny amiko zavatra tsy mety izay ataoko. Dia miaino azy amin'ny mpanetretena. Fa tsy tonga dia braky eny rahalahy voaray izay aloha. Entiny eo anatrehan'i Jesosy izay. Tsika tia zavatra tsotsotra ohatran'izao. Tsika tia zavatra amboamboarina, tapenana fotsiny le vava. Tapenana. Atao izay anapenana aingana le izy tsy te hiantoy antsony. Fa raha ny tokony ho izy dia tokony hiaino. Aiza ho aiza rahalahy le tsy mety. Aiza le izy. Ai nisy olona ohatran'izany. Ai nisy zavatra nitranga ohatran'izany tany. Tena misaotra anao ny amin'izay zavatra izay. Alao fa hiresaka aminy.
alao fahatsoko izy, alao fanontaniako hoe ahoana ny fandehany. Zany atao hoe fifanompony isan-tony raha lasana bavy. Ary inona ny zavatra vokatra izay zavatra ny etry ny foko teo anatrehan'izay. Rehefa ny etry ny foko teo anatrehan'izay, ny lehibe azay teo anatrehan'i Kristy. Fa rehefa zany mbola miziriziry fotsiny, io koa nge raha latsy voaterenona daholo izay zavatra tenin'ny olona any. Aizarynareo zany. Mbola lavitra ny lalana fa aza ohatr'izany ny fomba fandehana io. Kivy amin'izany nareo. Tsy maintsy henoko foana. Raha manana alahelo ianao tsy maintsy henoko ny zavatra izay teneninao. Na miteniteny foana ary ianao, raha miteniteny foana ianao dia ahitsiko ilay izy efa nanontany azy ve ianao aloha. Efa resaka aminy ianao. Raha mbola tsy niresaka, andana aloha miresaka aminy. Fa sao dia tsy izay ny tao an-tsainy tamin'iny zavatra iny. Ka tena zay mihitsy ny ka. Tena zay, le masony azy, samy manana masony io. Samy manana masony io. Mampatsiaro an'ilay tantara anankiray izay hoe nisy rahalahy somary le mitifitra tanao ohatran'ny 120 degré zay. Dia nisy anabavy tao anatina fivoriana anankiray mba nahafinaritra ingaray. Ka ilay maso ray tsy any amin'izy fandehany. Dia izy ary zany le olona ary ny resy lahatra. Hoe tena zaho mihitsy ny zany. Tena tsy miala ty amiko mihitsy ny masony anadà anankiray io. Tsy tato an'ilay nikendrena no azo fa ato amin'ilay tsy nieritreretiny nga nisy zavatra. Tsy mipasy ilay communication. Satria manino ny tsaposivy. Analizy tsotsotra faminaniana tsy avy amin'Andriamanitra no nametrahana an'ilay izy. Ny fifandraisantsika tokony fifandraisan'ny olona piralasy penada amin'ny Kristy. Izay ny atao hoe ankohonana. Mbola tsy ankohonantsika raha tsy mifandray. Tsy ankohonantsika raha fiadanana fotsiny. No fampitenena antsika. Fa mila fifandraisana. Rehefa mifandray dia mihetry. Rehefa mihetry dia mitombo. Me matanjaka ny finoana. Me faly ianao. Misy zavatra fafindra ny anatinao. Misy fafampo any anatinao any. Fa rehefa tsisy ny fifandraisana, tsy misy fafampo ihany koa. Tsisy. Sanareo tsy mba faly ny any anatinareo rehefa misy olona maray zavatra amin'ny zavatra teneninareo. Raha misy olona mitantara za faly tamin'ilay zavatra ohatr'izao. Faly ny any anatinao. Faly ny any anatinao nampivarotra ary mahatsapan'izany. Tsika olombelona tsy na zavaboary ohatran'izany mihitsy. Raha mivarotra zavatra anankiray ianao dia misy olona miverina manao retoro aminao hoe tena mangasitraka fa tena nasoanay ilay zavatra. Faly be ny any anatinao any. Mahafinaritra renika tena mpividy. Tsy ohatran'ilay be menimenina be kritika ary. Dia ohatran'izay koa ny tontolo fanompoantsika mila an'izany zasy ianao. Tsy ampy atsika ny mahita an'Andriamanitra fotsiny. Ataoko hoe fotsiny mihitsy ilay izy. Satria arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana. Dia eno mihitsy hoe misy besoin hafa ihany koa kay. Ohatran'ny zazakely amin'ny voalohany manorifatratra ny rononom-panahy. Tsy misy fitaka. Fa rehefa feno em-bolana ianao, feno valovolana ianao, tsy ampy anao tsony ny rononom-panahy tsy misy fitaka. Mila ovo-pitsiriny ianao. Mila fromage malefaka ianao anampy ny sakafonao. Mila légume ianao. Mila potage ianao. Mila fruit ianao. Reny le fifandraisana amin'ny raha lasianabavy reny. Mila an'ireo olona ireo hikarakara anao ianao. Mila an'ireo olona ireo hikarakara aho. Tsy amin'ny alalan'ny teny ihany, fa amin'ny alalan'ny fifampitondrana rehetrarehetra. Tsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany. Tsika mantsy tiantsika manao zavatra par silence iny tsy mampaninona antsika. Vavaka anao any ambadika. Za tsy dia hiditra lalina amin'ilay aferanao fa hoe tsika mbavaka izay. Rehefa lava loatra ilay resaka dia tapenana amin'izay ilay voaray izay aloha, voaray izay aloha. Afa ataontsika ohatran'izao, fa alamintsika izay, tsisy miraharaha iny ny dikan'izay. Tsy fanetretena ny anaran'izany. Amin'ny fanetretena, aka samy anao ny namany. Ho mihoatra amin'ny tenany. Dia hitombo ianao, mila mihetry. Ahoana ny fomba fihetrena? Fanompoana ny hafa. Fifandraisana amin'ny hafa. Tsisy ankoatr'izay. Tsisy ankoatr'izay. Fifandraisana. Dia ataoko mazava mihitsy ilay izy fifampiresahana. Tsy tapitra amin'ny hoe inona vaovao rahavavy, tsisy rahavavy asa mitahian Jesosy arary tsisy. Tsy tapitra amin'izay fa misy zavatra mila kontakta ilay izy. Tsy afaka manderery na mpanompon'Andriamanitra goavana tahaka n'inona ary ny olona iray.
tsy mandroso izy, tsy mitombo izy. Ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe ny olona manatona rehetra ozy izy tsy mamisy miteny amiko ninina akoatra fanasoasoana. Afa-tsy zavatra mety sy mahafinaritra. Zay ihany tsy mahazo ireo tory ninina mihitsy le mpanompon'Andriamanitra. Inona ny problema? Satria izay le fifampitondrana, nisy fifampitahorana tao. Hoentina foana le versi amin'ny Mosesy sy ny versi amin'ny Elisa sy ny versi dia lasa ohatr'izay fomba fifandraisana. Dia tsisy fifanetretena. Dia samy manao izay hampandroso ny tenany. Fa tsy mahatak'izay ny tenan'ny Kristy. Ny tenan'ny Kristy mifampitantana. Mifampitantana. Manombo miditra mora, tsy voatery hiditra sampana ianao. Tsy vita ity fotoana ity dia atonina inavy moa sampana misy eto amin'ny fiangonana pasteur. Tsy voatery izay. Tsy voatery izay. Fa manomboka miditra moramora eny. Enina tsy moramora eny ianina henoko fa natao hifampitantana amiko. Ianina henoko fa natao hifampandroso amiko. Dia iny ianina iny iny anontany anao iny rehefa tsy hitatsita ianao. Tsy hitatsita ianao. Misy olana angany ambadika any. Raha misy manahirana dia lasao. Dia izay ilay fifampitondrana. Fa tsy hita ianao efa iambolana zay vao tonga sainany ary ianao ohatra ny elaela tsy hitako e. Ohatra ny tamin'ny tapabolana nahita azy farany nefa ianao efa iambolana tsy teo. Mampalahelo zany a, tsisy nareo marqué ianao zany, fa nanjavony ianao tsisy ny raharaha. Zany hoe mampalahelo zany zavatra zany, efa zany ny environnement iaina ny tsirairay avy any am-piangonana. Na mihinana ny tenan'ny Kristy ary tsy fantatry ny olona inona ny dikan'ny tenan'ny Kristy. Fa ny atao hoe tenan'ny Kristy dia mofo amin'ny olona. Mofo. Tsakotsakoana amin'ny mpahamendrehana tsara. Tsy tahaka mihina mofo dopaina ilay roritina be iny. Fa rehefa hoe tia ny tenan'ny Kristy, akipokela maso, avoaka lela. Tsy azo tsakotsakoana eo, tsy azo asiana feoana rora be. Fa tsy maintsy aletika mora. Amen. Lety vai tsy azo atao le fa sotroina amin'ny mpahamendrehana. Fa ny tenan'ny Kristy dia midika firaisako aminao. Fanekeko anao. Fanekeko ara-dalana aminao. Fanekeko hifandray aminao. Fanekeko hiaino anao. Fanekeko hitondra ny fahaleminao. Fanekeko hitondra miaraka faly aminao izay ilay miara faly amin'izay faly. Miara ory amin'izay ory. Izany ny hatanterahana ireny ny tenin'ny Kristy. Rehefa tsy izay ny ataoko, fa mitady izay hampandroso ny tenako aho. Noraisiko tapany ihany ny filazantsara izay. Izay mahasoa ahy ihany nalaiko. Fa tsy ilay sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hampiray antsika. Ahoana vavaka Jesosy, ray masonao, mangataka aminao aho. Mba ho iray ihany izy ireo. Tahaka ny maha-iray antsika. Zaho aminao, ianao ato amiko. Izay ny tian'Andriamanitra. Rehefa iray tsika dia miara-mandroso. Rehefa samy mandeha irery tsika dia samy manao izay hampandroso ny tenany. Rehefa samy manao izay hampandroso ny tenany tsika, samy mandroso tsikelikely, miemitra tsikelikely, kivy rery, kamo rery, mazoto rery. Azonao fandehana izy. Misy ary miaraka manao anty hetsika rehetrarehetra ity. Fa tsy tafiditra mihitsy ilay firaisana. Fa manao rery an'ilay zavatra rehetrarehetra. Vavaka rery, tendrombohatra rery, alim-bavaka rery. Miaraka eo olona manjatony miaraka eo fa tsisy ilay unité de la foi. Azonao ve ilay resaka? Tsisy ilay unité mihitsy. Ohatra ny vary eo ambili ihany. Aza raisina tendrony ity hoe iray vilia daholo indray zany, misy olona efatra iray vilia. Non, tsy izay ilay. Samy mihinana ny variny, samy mivavaka ho an'ny tenany. Non, tsy izay. Fa mila entourage. Mila entourage. Mila olona hifampizarako. Ilay olona ao anatin'ny tokantranoko efa tsy afaka hifampizarako intsony. Satria tsy mitovy hevitra intsony izahay. Dia hoy izy Jesosy alao fa omeko raha lavo zato enina. Dia alao fa omeko raha vavy avy zato enina reo. Dia omeko trano zato nareo. Tsy manana trano zato ianao akory fanananao rery. Ataonao inona daholo zany. Raha manana an'izany ianao mba meo ny raha lasiana-bavy. Fa ndika ilay trano zato jerenao mihitsy ny fond ilay izy atoko ahoana ny ampiatrano anao. Nefa zasy ianao tsy hitsy fa fiadanana moray isan-kerinandro. Fiadanana.
asiana faharoa rahavavy fiadanana rahalahy. Da ataoko ahoana ny ampiatrano anao nefa ohatr'izay fotsiny matoa misy ny fampiantranoana, misy fifanakakezana am-po ao anatin'ilay izy. Azonao ilay izy? Misy fifanakakezana am-po ao anatin'ilay izy. Ary zany ny tanjon'ny Kristy, zany ny tiany Kristy hampandroso ny egliziny. Fa tsy mandroso fotsiny, atao hoe mandroso amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia navita fiangonana be mazaka olona 2,000. Dia misy ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana. Nareo kosa mandroso. Ohatr'izao mihitsy nahitako an'ity fiangonana ity taloha. Taloha nahitako an'ity fiangonana ity hatrany ohatrany tsy zarizary. Pino zarara misy. Izao tena feno. Fa natao hoe fandrosony ny fiangonana. Fifanompon'ny isan-tonony. Hampandroso ny tenan'i Kristy. Azonao ny afatra androany? Tsika mampandroso ny tenan'i Kristy. Ahoana ny hampandrosontsika ny tenan'i Kristy? Tsika manetry tena. Manompo ny hafa. Dia mandroso azy ianao. Fatsangantsika hivavaka hiresaka amin'ny Tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.